daholo. Coucou daholo nareo rehetrarehetra. Coucou. Efa elaela tsy niresaka taminareo dia mba hiresaka efa ela mihitsy azy tsy nanao direct. Mba te hitafatafa aminareo. Misy sujet kely izay tiako resahana vetivety fa coucou Beniaine. Coucou Tods, vao mahita anao za dia hira foana ny ao an-tsaiko. Oui. Coucou daholo aiza moa ny asiana amin'ity izy. Coucou Léa. Oui Lola, coucou. Resaka anona andresantsika vetivety afaka mifanaonao coucou ihany fa resaka fanambadiana. Misy zavatra tsikaritry kely izay dia tiako resahana aminareo. Mahaino anahy ianareo? Tatiana aty aminay na mahalina nefa any atoandro. Aty mbola mazava be. Amin'ny valo aty izao vao manomboka hitanareo zany misy zavatra kely tiako point kely tiako tsindriana. En fait tiako hoe mba resahana kely aminareo zany hoe resaka fanambadiana le izy be da be aminareo mandefa message aty amiko hoe firy taona vonjy ny nanambady, manahoana ny tokantrano ny vonjy ohatran'izany. Dia nisy maheno tsara ok. Dia nisy ankizy izay zany tato amin'ny Facebook tato tsy haiko izy raha miako fa izy malaza ihany koa izy. Dia hitako ny défilé teo zany ny publication momba anazy hoe nanambady izy. Dia tsy teneniko ny anarany fa mety fantatrareo ihany izy rehefa teniteneniko hoe tomboto fantatrareo ihany. Za tsy tiako ilay manona anaran'olona. Coucou vonjy izany toerana naovanareo vacances zany aty à Palma de Mallorca, aty à Espagne. Dia natao aloha tapaka le filinina teo. Dia niseho teo zany izy hoe vina natao mariage, tsy haiko raha vodiondry raha mariage. Dia tonga dia ny commentaire be da be hitako ny tenen'ny olona zany ohatran'ny somary ny choqué kely anahy zany le izy satria za koa ohatran'izay tsinona. Dia hozy izy le olona hoe zao hoe vao manambady, averiko efa nanambady, io rehefa averiko efa tokony hiteraka. Ohatran'izay zany nitenen'le olona anazy hoe zao hoe vao manambady. Tsy fantatra hoe firy taona en tout cas izy aloha elle a pas 25 ans ny fahafantarako azy fa mety hoe mitovitovy taona aminay izy na mety hoe zandriko kely fotsiny na zokiko tsy fantatro fa efa trentaine izy zany. Dia zay zany le commentaire an'olona be da be ao anatiny le resaka hoe ay zao hoe vao manambady, efa tara loatra zany tian'le olona teneniny be da be amintsika zany miteny an'izay zavatra izay. Dia ohatry nampalahelo anahy le izy satria ohatrany hoe fiteny ohatran'izany zany any amintsika mbola mahatonga ny vehivavy maika hanambady. Le fitenitsika hoe sao dia tara, sao dia lany zara, zao hoe vao manambady. Coucou Jay, andraso aloha fa mbola miresaka ako dia manjary tapaka ny filinina fa atao coucou daholo na rehetrarehetra. Coucou fa ho be aloha fa aloha tohizako kely le resaka teo fa manjary. Dia ny tiako tenena anareo zany hoe io zany tsisy lalàna tsisy lalàna ao amin'ny boky mena na ao amin'ny boky volamena na ny anaty baiboly na tsy fantatro zay règle
rahanareo amin'ny fiainanareo tsisy an'izay mihitsy hoe amin'izao taona izao ianao no tokony hanambady azonareo tsisy an'izany tsisy lalàna fitsipika hoe amin'izao taona izao ianao no tokony hanambady dia rehefa milatsaka io ianao na mihoatra an'io ianao dia taraiky loatra zay tsisy an'izany mihitsiny ohatran'izay koa le miteraka dia ny natiora no mamaritra anao hoe tsy afaka hiteraka intsony ianao atsika vehivavy tant que mbola mandeha io mbola ozy ny natiora hoe mbola mandeha dia mbola afaka zany mbola afaka zay mbola afaka miteraka tant que mbola tsy ménopause ianao vehivavy dia mbola afaka miteraka ianao ny dikan'izany zay dia tsisy mihitsy zany hoe tara zany zay le izy fa hitako hoe somary mbola tsy hoe taritsika fa mety hoe zay mihitsy le kolotsaina fa hitako hoe ny zavatra hitako aty ohatra zao aty ivelany ny vehivavy efa manomboka tara izy manambady satria eo amin'ny 20 ans ka hatramin'ny 30 ans ny ankizy manomana ny hoaviny professionnel zany hoe mitady hoe professionnel dia ny identité personnelle ihany koa mitady izy iza marina moa za aty inona no hoaviko inona no asa tiako atao ny carrièrako zay dia any amin'ny manomboka 30 ans daholo ny ankizy fa manomboka misy ka hoe mety hoe manambady aloha zay misy foana fa hitako hoe manomboka manambady taraiky ny ankizy aty ivelany dia tsisy mihitsy mijuge hoe tsara hoe izao ve vao manambady fa zany teneniko anareo zany hoe ny ankizy aty ny carrière professionnelle no ny important aminazy voalohany indrindra rehefa efa bien installé izy professionnellement dia zay izy vao manomboka mandeha mitady satria fantany hoe inona ny identitéany fa tsy ao anaty fanambadiana mihitsy ny ahafantaranao ny identité anao fa avant amin'ny fanambadiana dia aty koa ny ankizy sélective be ny vehivavy aty manomboka compliqué ozy izy ny compliqué ozy izy ny olona kanefa hitako hoe misy mahatsara an'le izy ihany mba tsy hatonga hoe rehefa tonga anaty fanambadiana vao manenina satria ny antony resahako an'izao zavatra be da be mihitsy nareo no manoratra aty amiko hoe mijaly ampanambadiana nanenina takizay tsy nanao an'izao zany akory tsy midika hoe rehefa manambady hoe rehefa lehibe no vao manambady dia tsy manenina intsony fa hitako hoe misy manque de maturité ihany le izy mahatonga an'le fanenenana rehefa avy eo voilà dia koa maninana aty andafa à partir de 40 ans dia hoe grossesse à risque oui grossesse à risque bien sûr le izy misy avantage dia misy inconvénient foana fa zany akory tsy hoe satria grossesse à risque dia andeha hiazakazaka ianao hiteraka hoe sao dia tratran'ny grossesse à risque ahako fa tsy 40 ans ary ny grossesse à risque fa 35 ans ngamby izay mihoatra kely ny 30 ans ianao dia fa grossesse à risque no etsony zareo anao fa tsy raison zany andeha hanambady aingana be hoe andeha hanambady aingana be fa manjary sao dia taraiky be vao miteraka tsisy an'izany misy avantage amiko ny fiterahana théoriana matotra kokoa ary ianao misy olona plus jeune ihany koa matotra fa io zany arakaraka ny fahavononanao fa na 35 ans ianao na 40 ans ianao na 20 ans ianao miteraka dia rehefa vonona fotsiny ianao hitondra le zazakely ny fahavononanao hoe je suis prête amin'ity zanako ity dia zay ny zava-dehibe na firy taona ianao na firy taona fa ny azy zany tiako tenenina fotsiny hoe zay mila mandinika mihitsy vao mipataloha voilà ouais 35 ans ny grossesse à risque ozy na dia 35 ans voilà dia za tsy afeniko anareo fa zay mihitsy ny alehako eto amin'ity direct ity mba hampahirezako anareo vehivavy hoe tsy mbola mahita vady hatramin'izao efa 30aine d'année dia apprécian'ny olona hoe mbola tsy manambady foana ve le fiterahana ngia aveo le zazakely mampalahelo antitra loatra ianao vao mitaiza oaya fa za zao mijoro vavolombelona aminareo zao tenako zao mampahirezako anareo zany ho anareo zay tianambady tanora tsy maninona fa mandeha any tsy problème mihitsiny fa ho anareo zay mbola tsy mety mahita vady fa le be fikarohana tsy mety mbola mahita ny anjara tsy problème mihitsy zany fa mijoro vavolombelona aminareo fa za 34 ans tompoko ny nanambady 34 ans nanambady ary za tsy hoe lany zara za tsy be da be mihitsy fanenjehana nataony olana tantaraiko anareo be da be
be da be mihitsy ny dia ahoana zany le divorce be da be aty andafy reny ozy izy Olga. Inona ny idiran'le divorce? Tsy azoko. Na 5 taona ianao na 7 taona manambady rehefa tsy mety dia misaraka aty. Fa tsisy hoe satria nanambady litara na nanambady aloha dia zay vao dia nisaraka. Dia andraso aloha fa tsy tadidiko intsony le resako teo. Ay, za tany Madagasikara tena teneniko anareo fa be da be mihitsy nanenjika anazy satria za nanao film azonareo. Dia mbola tsy nanambady aho zany efa nanomboka 20 d'années, 20 taona niakatra, 20 taona niakatra, 20 taona mbola tsy nety nanambady. Dia efa enjehan'ny olona hoe ay io fa lany zary io izy ny olona fa actrice. Lany zary io, ainareo ihany zany le fiarahamonina ary le olona kaikaiky anao eo ihany no manelitsao. Hoe fa lany zary io fa izy ntsony ny hanambady an'io fa io rehefa be vady be tao anaty film. Dia misy hatramin'izany arao hoe rehefa nanao akanjo mariage ony dia raha tsy vitana ony fa tsy manambitana anambady intsony fa efa intelo nanao akanjo mariage tao anaty film. Azonareo zany. Yasmina Razanabelo mbola miteraka foana ve na 45 ans aza rehefa mbola tsy ménopause dia mbola afaka miteraka. Après anjaranao ihany fa mbola tsy tonga amin'izay aloha fa tiako tenenareo hoe zay aloha teo amin'le fiarahamonina malagasy zany teneniko anareo amin'le resaka fanambadiana. Dia zany ny tsao nahazo anahy ny fanenjehana nahazo nataon'ny olona anahy zany. Za mahafantatra olona be da be olona akaiky anahy, olona fantatro tsara ny teny an'izany hoe efa lany zara, mpanao film, efa nanao akanjo mariage io tsy manambady intsony. Fa za tena tsy nataoko namaiky anahy zany. Tamin'izaho tsy taitra mihitsy ahako satria ny vadiko za tsy lany zara araka ny eritreretin'ny olona. Tsy lany zara, nahazo ny tena anjara koa ary nanenina raha ohatra ka hoe nanambady aloha dia tsy nahazo an'io vadiko ankehitriny io tena nanenina tena hoe tsy niaina an'izao fiainako izao tena nanenina tongotra aman-tanana. Tena teneniko anareo za efa saika nanambady 25 ans. Azonareo tovovavy tsara zany 25 ans lingitra dia saika hanambady fa tsy fantatro fa indray alina fotsiny ohatra ny nanofy tsy haiko zany tsy haiko teny Andriamanitra Dieu m'a parlé tsy haiko fa ohatra ny teny tsy io mbola tsy io mbola tsy io le izy dia nanaiky ahako hoe ok ohatra tonga dia tsapako hoe tena mbola tsy izy zany sady ohatra mbola tsy vonina zany zay tena marina tsy vonina ary ankehitriny tena teneniko anareo 6 taona taty aoriana 25 ans saika hanambady 34 ans avy nanambady 6 taona taty zany tamin'izany za 25 ans zany ozy izy nareo efa tenena daholo fianakaviana efa atao vodiondry ny salle efa vo réservé tout efa hoe atao vodiondry fa tena ozy fotsiny mantsy andatako hoe za tsy handeha indray za tsy hanao indray za mbola tsy vonina. Dia izy koa ara moa faly satria hitany hoe tena mbola tsy matotra tamin'izany mbola zaza be dia zao efatra amin'ny 30 taona azonareo mety misy iteny zara fa nahita vady be da be tsy miteny zany zara fa nahazo vady efa antitra be ve zara fa nahazo vady tsy za zany tenen'ny olona zay fa misy olona fantatra be da be mihitsy misy ankizy vavy rehefa elaela vao manambady dia lazain'olo hoe zara fa nahita vady sotra zany ny anahy tsy zara fa hita mihitsy tsy zara fa hita ny anahy io mbola zandriko mbola zandriko tsy ireryako zany fa za koa tsy kogara fa izy mamelona anahy azafady fa tena toko hoe anjarako izy ary tena tiako zay dia tena tia anahy dia tsy mbola nahita lehilahy ohatr' azy hatr'izay nirahako tamin'ny lehilahy zay za tsy hoe niaraka tamin'ny lehilahy be da be koa moa mba hoe mba nanana ex zany ohatra ny olona rehetrarehetra fa tsy nisy tsara noho izy hatramin'izay fa izy ny tsara indrindra zay azonareo. Dia zay no tiako ampaherezina anareo hoe ny olona tsy maintsy miteny foana ozy izy Djamolga tsy maintsy miteny foana ny olona fa io ianao ihany io zay teneniko anareo hoe za zao tena atsoriko anareo za sambatra za tsy nanenina tamin'ny choix nataoko tsy ny olona mihitsy no andeha afantatra zany teneniko anareo zany be da be nanenjika anahy tamin'izaho mbola ny jouer film reny maditra le maditra amin'zareo zany hitanareo le hoe misotrosotro dia mivocal bon ohatran'ny tanora rehetrarehetra ohatran'ny tanora rehetrarehetra fa hoe maditra be io ohatra zany dia izy ntsony ny akavady an'io nahazo azonareo zay ka io zany tsisy hoe roviana na roviana za mahafantatra namako ihany koa
raha valiako rehefa fantaniana endra mbola hitako izako ke mahafantatra namana ny namako tsy haiko feno 30 ans teo izy namba na amin'ity tsy tadidiko tsony tsy teniny anarany fa izy koa efa 30 ans mahery izy zao fa izy tena na sipara mbola tsy ataony azonareo satria nanao sipa izy dia natsiravina anazy le izy fa le ohatry ny manataka ohatry mbola zaza be reny zany le bandy za ozy izy rizoko tena tsy hanao fa aloko amin'izao izy tena hoe miasa izy zao miasa izy cadre ao amina société anankiray izy entreprise anankiray tena hoe elle fait sa life elle est au max tsy voatery isy lehilahy vao au max ny fiainana fa tena hoe sady tsy te hanao sipa izy ny tsy te hanambady tsy elle est pas en manque so de mieritreritra hoe elle est en manque fa tsy miteny raha en manque izy efa nitady eran-tanàna fa tsy mitady izy fa tena hoe sambatra izy mahavelona ny tenany elle est indépendante ataony daholo zao rehetrarehetra zao te hitsivalana izy de mitsivalana te hitsangana izy de mitsangana te hitsipaka izy de mitsipaka azonareo donc zany tena tsisy contrainte mihitsy ny fiainana efa zay de hitako hoe sambatra azonareo fa le olona le ataon'ny olona hoe ndriva eky izy mbola tsy manambady foana alefaso amin'izay fa taraiky loatra patati patata de iny no booster anao de lasa amin'izay zay tonga rehetra de rekena daholo avy amin'izay mihina fatany rehefa tonga ao anaty fanambadiana rehefa tonga ao ange sarotra be miala reto tena teneniko anareo tena sarotra indrindra rehefa misy zaza azonareo donc zay teneniko anareo hoe marina hoe akeko hoe mety hoe kolotsaina malagasy le izy hoe taraiky loatra amin'izao fa tsisy taraiky zany za de teneniko anareo tsisy taraiky zany manambady za 34 ans nanambady avy eo any teraka mbola mieritreritra ny teraka azonareo sambatra tena vonina mitaizan'le zanako ny olona za zany neritreritra hoe za nefa tena teneniko anareo za tsy nieritreritra ny anan-janaka satria za matahotra ny teraka fa zao zay nananako ny zanako tena tiako ny zanako tsy vitako mihitsy nandefa nazy tany amin'ny crèche fa tena tezaiko izy à temps plein miaraka aminazy sady manao vidéo anareo ihany azonareo de tena hoe tiako ny zanako ary tena tiako ny fiainako tiako ny tokantranoko be da be ny sacrifice nataoko noho ny tokantranoko fa tena hitako hoe tena rehefa tena vonona ianao be da be sacrifice ataonao ary tena tsy manenina ianao amin'ny zavatra rehetrarehetra satria t'auras bien réfléchi zany tsy midika mbola miteny anareo ihany zany tsy midika hoe le olona manambady tanora reny hoe zao fa misy olona zay ny anjara nefa vonona izy niteraka vonona izy ny anambady araba soa araba tsara fa raha ohatra kosa ianao ka mbola tsy vonona nefa mahazo pression amin'ny olona fotsiny de mandeha mitady atseroa de makany amin'ny boîte de nuit de zay bandy mikody sy misafosafo ny fitombenana iny de iny ny ekena efa fankihoanao ianao rehefa eo sy ny olona lenina ny prisika anao iny mihitsy akory no ndeha androka ny kakanjanakao sy hiaro anao raha vonoan'ny vadinao ianao na je sais pas misy zavatra mitranga koatra satria tsy ihany de tsy reny olona reny ny andeha hiaro anao amin'izany fa enao rery ihany azonareo enao rery ihany no fafankihoanao amin'ny tokantranonao ary rehefa rapiditra divorce ka ianao mbola vola be za mampiditra divorce zany raha tsy mahalala avocat tsaratsara ianao mbola mody maina ohatry nandevina toto tsy mahazo na pension ary zay le izy reto tena tsy aritra iny zavatra iny fa tsika gasy mantsy tena miala tsiny amin'ny rehefa tenka tsika gasy satria za ao anatin'le izy za koa tao anatin'le jugement zay hatramin'izay ary ny aina sady victime ny mety efa nanao an'izay koa tamin'ny olona manodidina ana azonareo fa tsika tia ohatry ny manana tia mitsaratsara fiainan'olona zay azonareo zavatra kely entre parenthèse kely fa misy idirany ihany za zao tia manao vacances de tena zavatra tena remarqueko resaka fizikan'olona za zany rehefa any Madagasikara tamin'za tany Madagasikara de ohatry hoe misy manaraka zany foana maso ohatry hoe misy maso manaraka anao zany foana ohatry hoe fekanjonao zavatra rehetrarehetra ataonao de ohatry misy maso tsy haiko nareo ohatry hoe misy maso manaraka be da be zany ao arinao mijery anao tsy hoe le za le malaza akory fa na tsy malaza ary de ohatry hoe matahotra ny vavan'olona foana ny Madagasikara ohatry hoe mijery foana zay moa le hoe tsy mitany ny fady fa ny vavam-bahoaka ozy izy ny mabolatsika fa aty zao teneniko anareo fa aty zao ohatry hoe manao ino ty izy teo aty zao manao bikini daholo ny vehivavy rehetrarehetra misy manao seins nus ary rehefa eny amin'ny plage ohatran'izany fa aty tsisy manara-maso zany ianao zany na hybride ary ianao eny amin'ny plage na ina ataonao na tsy akanjo ary ianao eraky ny arabe io zao olona fotsiny manodidina ana eto
fa tsisy za zao manao direct tsisy hijery sady tsisy miraharaha anazy zany tsisy miraharaha zay fiakanjoko tsisy miraharaha zay tsisy fiainan'olona chacun vit sa life ici de tiako zaraina amina koa zany zavatra aty zao ohatra ny za zao ohatra ny misy jugement ohatra zany teneko anao hoe efa lehibe avy vao nanambady efa lehibe avy miteraka sy ohatran'izany aty tsisy juger anazy zany mihitsy azonareo ny ohatran'izay koa mivadiko teneniko teo hoe mbola ho avy ny fotoana iresahako momba anay mivady ihany koa satria efa tsiditsidiko kely hoe mivadiko zao zandriko izy mety hitanareo amin'ny sarinay mivady za tsy menatra miteny an'izany fa aty zany tsisy mijuger anamy zany mihitsy hoe ngamba nitry ty mamasosy sipiny fa zao tsisy mijuger anamy zany tsisy irarainy olona zany fa ny fiainana aty samy manany azy voilà samy manany azy de zay zany tiako zaraina amintsika malagasy hoe amintsika zany na any tanindrazana na aty koa arany mety aty nge mety misy gasy koa ohatran'izay fa mbola tsy miova hoe aza maika itsaratsara fiainan'olona fizikan'olona zany teneko zany hoe aty zao misy hoe bota be misy mahikely misy manao maillot de bain misy manao 2 pièces arany nefa ny bota be ny kibo raraka be fa tsisy misugena hoe manara-maso anao zany fa anao zany tsisy irarainy olona zany samy manao zay ataony samy mitondra zay akanjo tiany anaovana samy manana fizikany de ohatran'izay koa firesaka fanambadiana na 7 taona anao vao manambady na 2 taona tsisy juger anao amin'izany zay de ho atsika anapairezako atsika hoe aza miaino vavan'olona ihany koa fa za moa efa be da be ny hitako eto amin'ny commentaire eto zany commenter anazy sur mon physique ou hoe ny bota be anao nanazy za efa tsy taitra amin'izany intsony tsy raharahako za tsy mamaly zavatra ohatran'izany satria je m'en fous complètement zany akory tsy midika hoe voilà ici on n'a pas le temps de juger qui que ce soit mais chacun vit sa vie ozy Nadia voilà zay mihitsy le izy ho anay maman célibat moa zany de mangony fotsiny maninona reo finiavana lolo mba malimaly kely anareo indray zay mihitsy ny aty tsisy miraharaha mihitsy anao na bota be aty zany fa any za tena tsy haiko ohatrany hoe misy maso manaraka anazy zany foana ohatrany hoe menatra anao zavatra anankiray ohatrany hoe misy maso manaraka de ohatra zao ianao any Madagasikara ny jugement an'olo miditra karaoke ianao na mandeha mirevy kely ianao hoe mba mandeha misotro kely na mba mandeha any boîte kely tonga de hoe maditra be hono sipiny maditra mais non afandrely hoe mamitapy isan'andro ohatry hoe ny hafa mihitsy koa zay efa fantatra hoe mamilava zany fa raha ohatra hoe mba mandeha hoe tanora mandeha manala azy kely ohatran'izany de temps en temps de hoe maditra de zay rakisy tanora tiako tenena anareo hoe écoutez maman écoutez un peu le message de maman le conseil de maman aza maika teneny olona ohatran'izany fa somary nampalailo anazy le sipa moa zany tsy namaly mihitsy izy tao anaty le hitako hoe sage be les réactions tsy namaly mihitsy izy nefa fa za ndray ny choqué tamin'ny zavatra satria ça me parle satria za koa tratran'izany teo amin'ny fiainako de ozaka hoe alao aloha asiko direct kely aty fa efa ela mihitsy no nainoko zavatra ohatran'izany mantsy de tsy tiako ny ana olona prisy-krisiana manambady sy miteraka io satria be da be ny olona mijaly teo amin'ny fiarahamonina ny ainako manodidina rehetrarehetra be da be ny olona nijaly tamin'izany fanambadiana zany ary surtout rehefa hoe nananjanaka izy avy eo nampijaliany ny vadiny tsy tafavoaka intsony tao anatin'le mariage de tena aza mampirisika olona nambady zany nareo zay aza prisianareo ny olona nambady sy teraka fa velao izy andeha amin'ny reviny sy ny rythmany ohatrany tsy ampy felam-boly ny olona de mahita irika kely idirana amin'ny fiainan'ny olona hoy za zao vao hoe na maha commentaire méchant be mihitsy avy amina olona anankiray de tsy le izy moa zany commentaire fa hitako daholo ny commentaire anareo mety hoe tsy izy rehetra fa za zany tsy mandany andro mamaly an'ireny hoe an'ireny raha tsy hoe rehefa tena hitako hoe tena mila valiana fa ozy hoe ngamba anao aty raha matoty na misy bouffée de chaleur de aty amiko izy tsy mahay miaina za koa tratra ny jugement teneny vony zany fa tsy rahahiko aza rahahina mihitsy ny aky à 35 ans vao nanambady zay mihitsy le izy samy manana fiainany de ohatran'izay le izy fa za tsy miraharaha jugement zany ahako
dia nareo koa aza miraha an'izany za mijoro vavolombelonareo hoe tsy ny fiainanao a rehefa hiainanao dia mahasambatra ny olona tsy maintsy manenjika foana ny olona tsy maintsy zay surtout moa ho anay olona efa malazalaza kely ohatran'izao zany mbola tsy tena malaza be eo fa za mbola tsisy paparazzi mbola tsisy photographe pro mbola tsisy mpaka sary ay za mipetraka aty any Paris mipetraka any région parisienne oui ka zay mihitsy nitokanareo hoe matetika ny tsisy atao manao an'izany ozy izy tsika mamy dia zay mihitsy occupé vous loatra tsisy atao dia fa foa mifanaka ao aminareo na fa foa mifanaka ao aminareo na tsy haiko sason lamba na pasoy na tsy fantatro na diovy ny fitaratra ny varavarakely sy ny varavarana le varavaram-pitaratra ireny matetika mora maloto dia fafao reny diovy amin'ny gazety inona koa reny zavatra afaka atao ohatrany hoe raha ohatra hoe tsisy atao fa aza mandany andro amin'ny Facebook eto na mikritike fiainan'ny olona fa tsy zavatra vitanareo akory amin'ny fiainanareo dia raha ohatra hoe tsy tianao le olona botabota reny dia aza manao bota ianao ataovy izay mampahi anao dia izay dia garde ta ligne dia aza talaina ny olona teo bota zay zay raha ohatra miah mbola tsy vonona na 30 ans ary dia aza mandeha zay mihitsy ny tenako aza mandeha fa tsy tary zany tsisy tary zany tsy mahatara zany io sarara 70 taona mbola zavoan'ny teraka ary anazy indray aloha nefa miracle fa tiako tenenina hoe rehefa mbola tsy vonona dia aza maika araiky izy aza maika mihitsy fa voilà be da be fanontaniana teo fa tsy voavaliko intsony fa zay ny tena hitako raha mbola miverina eo dia valiko fa zay ny tena tiako noresahana anareo androany hoe inona tokoa moa zany le enjehana amin'ilay manambady ka zange gaga inona le enjehana tsisy enjehana mihitsy amin'ilay manambady mbola ao foana zao no teneniko anareo mbola ao foana io vadinareo io rehefa mifonareo dia io ny hitanareo alohany atoronareo dia io ny hitanareo ka tena tianareo il faut l'aimer pour se réveiller et dormir avec lui le matin et le soir ny riva le matin rehefa maraina rehefa mifoha ianao dia ny tavany ny hitanao alohany atoro ianao rehefa alohany atoro ianao mikipy farany dia ny olona hitanao farany dia io vadinao io ka tena tianao izy matoa zakanao zany mandritra ny 4 taona dia zay natoko hoe rehefa mbola tsy zaka dia aza atao azonareo fa velao amin'izao fotsiny mandeha kodona amin'izao fotsiny fa mety io azonareo zay fa tena mba tsy saro-piaro ve raha misehanao amin'ny manja be io tsy saro-piaro zany izy ara jerety ataony ry anany ry zay tsy saro-piaro zany zay mivady zay le confiance le fifampatokisana samy mifampatoky fa foana fanaka eno dia manao épilation izy honorine zay épile eo daholo zay hitanao rehetrarehetra manepitsepotra any ananany sy hitanao lobolobo dia esory ny lobolobo zay efa aza variana manenjika fiainan'olona zay dia ny zavatra farany tiako tenenina hoe finina indray ny marifity tsikera daholo 18 ans teraka dia tana resaka io na 4 taona rehefa vonona ianao dia zay fa tsy zay mihitsy ekifa fara tsy mitovy antsony ny fiainana amin'izao sy ny taloha tsy mitovy tsony mihitsy fa na zany tsy tiako le olona le mampirisika après misy olona zay mihitsy ny sakafo mpiainany tsaratsara olona sy mitsikera fiainan'olona anazy zany raha ohatra izy ka zay ny mahafinaritra ny sainy ohatra le raha matoa androany zany raha ngahy iny tsy fantatro tsony fa compte fake tonga dia lasa miala avany dia minananana be ato amin'ny face ato amin'ny mianana ko ato tsy haiko raha efa ho ménopause angamba izy na tsy fantatro na sarahan'ny vadiny na tsy haiko dia aty izy tsy mahay manapatra ny fony dia raha zay mihitsy ny fafinaretany tsy mampaninina anazy tsy handany andro aminazy fa ny tiako tenena hoe le mampirisika kosany tsy mety le mampirisika olona nambady tsy mety le izy sy niteraka 4 taona zany ndry niteraka ny zanaka indry voalohany 4 taona zao ndry niteraka za 36 ans ouais za koa 36 ans niteraka ny zanako voalohany oui dia za io mbola mieritreritra niteraka donc ouais za tsy kivy amin'izany
Zay ny fiainako, azonareo dia iainako ny fiainako a, tiako. Tsy mitsiriritra olona 30 taona na 20 taona, tsy mitsiriritra olona 50 taona ihany koa na mihoatra ny 40 taona na fa tiako ny fiainako dia zakako. Matoa ataoko dia vitako zany. Azonareo, zay ilay izy, matoa ataoko dia vitako, assumeko. Fa tsy hoe tsy vitanao dia ataonao satria apprécian'ny olona na matahotra ny lozan'ilay lehilahy. Iny koa ny tena entsana ilay matahotra ny lozan'ny lehilahy, azonareo. Dia zay no mahatonga ilay vehivavy tena hoe maika nanambady. Dia tia koa ny conseil kely ameko anareo fa io zany rehefa tsy anjara dia tsy anjara. Ny vadiko 6 taona zay niaraka à distance, 6 taona. Izy nanao fianarana taty Andafy dia za tany Madagasikara nanana ny carrièrako. Niara-niasa tamin'ny dadako dia dadako niteny anay sy izy hoe vao niaraka zay dia tonga izy dia nidresaka tamin'ny dadako hoe za miaraka amin'ny zanakao. Dia ozy ny dadako hoe zao aloha fitao tsara ny fianaranao any Andafy, ataovy tsara mihitsy zay mampety fiainanao any. Dia ivonjy mbola miasa atao amiko aloha zao. Dia rehefa tonga any aoriana any sitrapon'Andriamanitra ny vadinareo dia mivadinareo. 2009 izy niala tany Madagasikara, 2016 zay mivady vao nivady. Zany hoe 7 ans zany izy mipetraka taty France. Tany France moa zany za tsy amin'izao. Mipetraka tany France 7 ans zay niaraka à distance. L'amour à distance pendant 7 ans. Dia eo ihany indray ilay mbola hoe iny veky dia tsy mampirafy ihany, iny veky dia ho voatazondry amin'izany fa raha zany ndry mitady hafa. Zany ny fampirisiana tany Madagasikara amin'io. Raha zany ndry avelany fa tsy mody tsony akiny mahita vazaha kely ihany iny na mahita ndry veky izy sady ndry efa raneny kely io ve ozy izy tsy izy ve tsy ahita jeune ohatra anazy. Dia ozy izy hoe rehefa tsy anjara dia tsy anjara. Za tsy andeha hanenjika anazy mihitsy andeha hanjehako aty Andafy fa sao dia misy maka. Zay mantsy hoe tany ny azo ry ty fa sarotra ny mila. Ozy izy fanja. Nefa fanja amin'izao mihina amin'ny fatany. Tany ny azo fa sarotra ny mila fa aza fotsitra fa zavatra banty bokosy kely iny ve. Tsy le. Misy foana ny anjara, misy ny atao hoe anjara. 7 taona zay niaraka. Ary zao ny tena teneniko anao, za tsy miteny hoe tsara le amour à distance fa hitako hoe ny échange tsy échange physique. Azonareo ny tiako tenenina, tsisy échange physique zay sisy hoe azonareo ny tiako tenenina sao dia misy zazakely mijery eto. Il m'a respecté pendant 7 ans fa tsy fa hitako hoe vao maika ara nisy fifankafantarana be mihitsy zay sisy tena nifankafantatra be zay amin'ny téléphone. Amin'ny téléphone zay mifankafantatra be. Azonareo. Donc c'est pour vous dire hoe io na 7 taona na 6 taona misaraka rehefa anjaranao io verina aminao eo ihany fa aza entsikenjehana. Azonareo, aza entsikenjehana. Votsitra izy moa dia votsitra. Atao ahoana moa votsitra ohatran'ny zavatra votsitra rehetrarehetra. Fa tsy hoe ino natao mitazomina amin'ny bevoka tazomina amin'ny kipe atao manaova ary ty bevoka vao tonga eo. Vao tonga manaraka ohatra zany hoe tonga eo izy mamangy andry tonga dia ataovy bevoka, tonga dia manaovindry bevoka. Tonga dia tia fafanao rehefa izay. Amin'izao aloha may fotsiny. Efa nanao vidéo momba an'izay mantsy le hoe resaka fitiavana iny. Zay, mila fahavononana daholo ny zavatra rehetrarehetra. Fa tsy aza maika fotsiny hoe sao dia votsitra fa tsy na votsitra iny tsy maninona iny. Iny nge tsy hoe entana en promotion ka hoe sao dia votsitra fa ndao enjehana aingana fa lany ny promotion na lasa ny solde. Fa misy foana eo. Zay. Dia ina ny resaka ato tena marina aky zany azy za zao tsy tehiteraka raha tsy 30 ans zany efa 26 ka mandinika hoe kaiky zany 30 ans zany. Rehefa vonina. Fa zao koa aloha za tamin'izaho bevoka ny zanako tsy vonina. Za zany tsy nitretry niteraka ho le teneniko anareo. Fa vao mipetraka tao izy tonga dia ohatran'ny hodina 360 degré zany ny lohako. Dia ohatran'ny tonga dia lasa tia be anazy nianatra ny tia anazy pendant 9 mois. Heureusement aloha ka 9 mois le zazakely ny eo akibonao manana fotoana tsara ianao anodinana ny sainao amin'ny laoniny. Dia nanomboka ny tia anazy dia izy teraka tena zany teneniko anao zany tsy foko izy. Hiditra hianatra izy zao amin'ny septembre io, amin'ny 1er septembre fa tena zao dia efa marary ny haiko aty amin'ny vacances zao mantsy avadiko j'arrive pas à profiter fa tena mi-appréhender be an'le rentrée any satria tena tiako tena tsy foko tsony le zanako. Fa tsika vehivavy zany zay rehefa mipetraka ao amin'ny kibo le zaza dia ohatran'ny manomboka zay le instinct maternel le manomboka mipetraka le mahareny anao le amour maternel manomboka miforona tsikelikely dia mila ianarana ihany koa le izy mamaky boky. Raha ohatra ndray tehiteraka dans 30 afaka amin'ny 30 ans dans 4 ans zany dia manomboka mamaky boky
mijereva documentaire momban'ireny sy ny zaza ohatran'izany a mba hidirandry a tsikelikely ao anatin'le fitiavana maternelle. Etsika antsena ohatran'ny tovakena sao dia tsy makita hoaky zany ange etsika ohatran'ny tovakena zay ilay izy reto mahafinaritra mitafatafa aminareo fa ela mihitsy azy tsy niresadresaka taminareo dia manaraka indray sika manao sujet momba le resaka hoe fanambadiana iny le tantaraiko anareo indray ny mombanay roa kely mombanay mivady satria za zany tsy hoe zay koa zany za zany tsy de tiako loatra mizara fiainako azonareo raha remarqué nareo fa jorofavolom-belona zany no tiako atao mba raha ohatra ka hoe mahasoa ny hafa le izy dia zaraiko ny zany je partage pas pour partager pour montrer hoe tia fa hoe mba tiako hoe raha mitondra soa le izy mitondra hafatra mitondra anatra fizarana ho an'ny hafa dia tantaraiko dia zaraiko dia ataoko hoe 80% ny zavatra zaraiko dia resaka fitiavana satria anisan'ny sujet nakasika be anahy le izy tany Madagasikara le teneniko anareo zay hoe resaka fanambadiana dia eo ihany koa nareo be da be nareo no manoratra aty amiko manao mizara aty amiko ny tantaranareo tantara tokantranonareo sy ny tantara-pitiavanareo dia zay mahatonga anao mizara anareo an'izany zavatra zany fa za raha mizara andreo ohatra za manao vacances aty zao tsy hoe tsy resaka hoe to de raina na ohatra zany fa mba mizara fifaliana fantatro koa nareo hoe liana amin'ny fiainako zay mamalagazy atsika tia raha dia mba afaka mba zaraiko araka sy azoko zaraina zay tsy azoko zaraina tsy zaraiko zay tiako zaraiko dia zaraiko misy fetra ihany koa ny anahy ny fizarana satria za olona efa manambady manana ny situation ihany koa ako dia ny anay mivady hifampizarana daholo ny zavatra rehetrarehetra dia tsy afaka hanao zavatra tsy fanarahanay mivady fa zay azoko zaraina za ohatra ny mba mitena zay mba te-hijery anao ny mpanaraka anao dia sisy ok fa izy olona discret be ny zanany ara zay fanarahanay mivady iny moa fa nitalazaiko teo iny fa mbola averiko ihany zay fanapahakevitra hoe tsy hotera tantaraiko indray zay manaraka momba ny zanako hoe fa manina izy ny tsy asehoko hoe tsy ohatran'izany allo ataontsika sujet manaraka fa efa lava be zay direct androan'izay sao dia lany ny méga anareo sady s'ennuyer koa izy mianaka kely retsy ananiny ndretsy fa avelako nareo aloha maina ny tentako dia bye tafandrimanitra daholo nareo moa zany efa atory zay zao vola voandeha hiomana dia andeha hisakafo alefalefaka eo ihany ny sary fantatra mahafinaritra anareo mahita zarazaraiko sary eto dia alefalefaka ihany ny sary zay zavatra mahaliana sy mahafinaritra aty alefasany aloha izy maman Lucas Iltso efa voateniko zay ny ambetin-dresaka ny voton-dresaka mantsy ventin-dresaka alala tsy mahay miteny gaston ve tsika merci eky merci daholo dia merci manaraka indray tsika miresadresaka fa allo aloha za andeha bye oui aza atao ela ok ny vidéo mbola manao vacances kely aloha zao fa raha ohatra hoe mahita filinina aty dia anaovanovako vidéo ihany nareo raha ohatra mokanina dia rehefa miverina indray ahako io koa zany miankina amin'ny filinina azonareo satria tia ame zavatra tsara anareo foana fa tsy hoe zay tsy ataoko totoy io zavatra io dia rehefa misy filinina dia tonga indray amin'ny vidéo fa zay mihitsy mba anaovako direct hoe mba sujet miintéressé anareo ohatran'izao mba ina moa zany mba ampivadivadiny eo le izy any le tsy glace be bye daholo